volana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray avana amin'izao conférence lehibe arahano zao saison 3 zao amin'le menarana varahina zay conférence lehibe nandritra n'ity confinement tranga teto amin'ny firenetsika ity fa efa fizarana fahatelotsika zao zany hoe saison 3 ka ny lohateny moa anatin'ity saison 3 ity de hoe ny coronavirus sy ny faminaniana coronavirus sy ny faminaniana ka nomboantsika zao fotoana androany zao de amaky tenitsika ny teny zay odiniantsika androany de amin'ny Daniel toko fahatelo Daniel toko fahatelo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Daniel toko fahatelo zany. Nebokadnezara mpanjaka nanao Sariolona volamena 90 ny aviny ary 9 ny sakana de natsangany teo amin'ny tany Lemakodora tamin'ny feny Babilôna izany. Ary Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamory ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura sy ny andriambavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony mba hanamasina lay Sariolona efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka dia nivory hanamasina ny Sariolona zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura sy ny andriambavety sy ny mpitahiry volam-panjakana sy ny mpahay lalàna sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony ka dia nitsangana tandrifo ny Sariolona zay efa natsangany Nebokadnezara reo rehetra reo andiny faefatra. Ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe zao ny lazaina aminareo ry fokom-pirenena sy samy hafa fiteny rehefa mandreny feon'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo de miankohofa ka mivavaha amin'ny Sariolona volamena zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka. Ary na iza ny tsy mekohaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty laforo misy afo mirehatra. Andiny fafito koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali ary ny zava-maneno isan-karazana de mekohaka sy ny vavaka tamin'ny Sariolona volamena efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra. Andiny faraika ambe folo fa izay tsy mekohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anaty laforo misy afo mirehitra. Andininy fa diambeny folo ary ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny feon'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symphonie ary ny zava-maneno ka mekohaka sy mivavaka amin'ny Sariolona zay nataoko de tsara zany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo matsy ny Daniel io zany sy matsy ny namany Daniel telo lahy fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo telo lahy dia atsipy miaraka amin'izay ao anaty laforo misy afo mirehatra. Ary iza moa zany Andriamanitra ahavonjy anareo amin'ny tanako zany de namaly Sadraka sy Mesaka sy Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara mpanjaka tsy misy antony tokony hamalina ianao akory amin'izany zavatra zany. Ino Andriamanitra zay tomponay de mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na de tsy zany aza aoka ho fantatry ny mpanjaka fa ny Andriamanitra ao de tsy hotomponay tsy anko hofanay ary ny Sariolona volamena zay natsanganao de tsy vavahanay. Ivavaka isika. Andriamanitra izany teny ao amin'ny Daniel mpaminany zany Andriamanitra no fakafakaina indray amin'ity anio ity koa mangataka ny fanamasin'Andriamanitra le fanamasina mampiaiky ny fahamarinana mampiaiky ny fahotana ary mampiaiky ny fitsarana mba ampiteny ny mpanomponao fa mpanompo tsy mahasoa ary maloto molotra Andriamanitra koa aoka hidiny ianao Andriamanitra ampiteny ny mpanomponao fanamasino enao koa no irotsaka any amin'ny tokantrano any ka ampanaiky anay Andriamanitra ny zavatra ny fahamarinana sy ny fahotana. Andriamanitra izara roa ny olona eto ambonin'ity tany ity na ekohaka amin'Andriamanitra sy amin'ny tenin'Andriamanitra na ekohaka Andriamanitra amin'ny zavatra nataon'izao tontolo zao
zavatra nataon'ny satana ary ivavaka amin'ny zavatra hafa akoatra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Tompo malalo sarotra ny mitory ty Daniel toko fahatelo ity satria manambara sy mamotsipotsitra ny zavatra miseho eto ambonin'ny tany amin'ny andro farany. Ko mangataka aminao zay fanamasina esory anatinay ny fo vato ny fo moratesitra fa omeony Andriamanitra ny fotaka ny an'ny zaza satria raha tsy miova tahaka ny zaza izahay dia tsy mahazo miditra ny fanjakanao. Misaotra Tompo, amen. Eny ary Daniel toko fahatelo zany no loha hevitra ho resantsika amin'ity androany ity. Ry havana, ny Daniel toko fahatelo dia zavatra noforon'ny Nebokadnezara. Rehefa avy nampahitan'Andriamanitra ny Daniel toko faharoa, rehefa avy nampandrenesin'Andriamanitra ny Daniel toko faharoa Nebokadnezara, dia namorona sy nanangana ny Daniel toko fahatelo. Ny Daniel toko faharoa dia nampanofisin'Andriamanitra tao anatin'ny nofiny Nebokadnezara. Nampanofisin'Andriamanitra tamin'ny Nebokadnezara tao anatin'ny nofiny ny tantaran'izao tontolo izao. Ny tantaran'izao tontolo izao. Ary zany nofiny men'Andriamanitra tamin'ny Nebokadnezara ao amin'ny Daniel toko faharoa zany dia mifitin'Andriamanitra tamin'ny Sariolona anankiray. Sariolona anankiray volamena ny lohany, volafotsy avy eo ny tendany, ary varahana avy eo ny tratrany, dia ny kibony sy ny ranjony volamena, volafotsy, varahana, dia avy eo visy tany manga. Zay ny hafaran'izany sariolo zany. Sariolo anankiray mizara efatra, volamena, volafotsy, varahana, avy eo visy tany manga, dia avy eo potika azy. Ny fizarana afara dia zao potika le vato tsy ny andahan-tanana. Ary io Daniel toko faharoa dia manambara ny tantara amin'ny olombelona teto ambonin'ity tany ity. Volamena ny olombelona tamin'ny foron'Andriamanitra, tamin'ny adanany foron, tamin'ny adama seva no foron'Andriamanitra, dia tsara indrindra ny olombelona ary no arina ho velona mandrakizay. Fa noho ny fahotana ry havana, raha tokony ho volamena mandrakizay ny olombelona, ho velona mandrakizay, fa noho ny fahotana zay tonga tato amin'ny olombelona, dia io fa miasa amin'ny totongana ny olombelona. Miasimba, volafotsy, varahana, vy, fotaka ary potika tsisy lana azy tsony. Tantara ny olombelona zany. Fa tantara ihany koa ny politika eto ambonin'ity tany ity. Ny tsy sariolona volamena, volafotsy, varahana, vy, fotaka nampanofisina ny Nebokadnezara. Tantara ny politika, tantara ny fivavahana, tantara ny fiainana rehetra eto ambonin'ity tany ity. Ny nofy nampahitan'Andriamanitra ny Nebokadnezara. Ary ao anatin'ny nofy nampahitana Nebokadnezara sary olona metaly efatra samy hafa io dia manambara ihany koa fa ny fanjakan'ny Nebokadnezara dia tsy aharitra mandrakizay izy, fa isola anao izy zay ratsiratsy kokoa noho ianao. Dia avy eo ndray izy fanjakana misolo an'io ratsiratsy kokoa noho iny, dia izy fanjakana ndray misolo an'iny ho ratsy kokoa noho iny. Ary ny fiafaran'ny politika sy ny fanjakana ety ambonin'ny tany sy ny tantara ety ambonin'ny tany dia fotaka. Ary ny tena fiafaran'ny tantara dia zao ny fiavian'i Jesosy Kristy, lay vato tsy ny andahan-tanana eny amin'ny raha ololanitra. Zay ny tantaran'ity planeta ity, zay ny tantaran'ny olombelona ry havana raha mifitin'Andriamanitra amin'ny Daniel toko faharoa. Fa eo amin'ny Daniel toko fahatelo notoerin'ny Nebokadnezara ny tantara, notoerin'ny Nebokadnezara ny baiboly. Tsy neken'ny Nebokadnezara ny faminaniana hitranga eto ambonin'ity tany ity. Ary indro Nebokadnezara mamorona tantara, mamorona baiboly, mamorona fivavahana zay tokony atao ety ambonin'ity tany ity. Dia zao ny toko voalohany, ny andiny voalohany amin'ilay toko fahatelo dia zao nanangana sariolona Nebokadnezara. Sariolona manahoana ozy izy nareo teo? Sariolona volamena, enimpolo akio ny avony ary enina akio ny sakany, ary dia natsangany zany. Zany eo amin'ny 30 mètres sur 3 eo, 30 metatra ny alavany eo zany sy 3 metatra ny sakany. Dia natsangana teto ambonin'ity tany ity zany, dia natsoina ny olombelona rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ity iakoaka sy vavaka ary anaiky io tantara natsangany Nebokadnezara. Natsoina ny olombelona rehetra. Ary zao ny zava-doza eo amin'ny andininy fa roa dia zao. Ary Nebokadnezara mpanjaka naniraka nampamory ny solompanjaka, mpanapaka ny gouvernoura, andriambavety, ny mpitahiry volam-panjakana, mpahay lalàna sy ny mpitsara sy ny komandy mba hanamasina lay sary olona efa natsangany Nebokadnezara. Andiny fahatelo dia nivory hanamasina ny sary olona zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka sy averiko, dia nivory hanamasina ny sary olona zay efa natsangany Nebokadnezara mpanjaka, ny solompanjaka, ny mpanapaka, ny gouvernoura, ny andriambavety sy ny rehetrarehetra. Ary eo amin'ny andiny faefatra dia natsoina ny foko-pirenena sy ny samy hafa fiteny
anaiky sy ino araina masina ivavaka am'izany sary olona natsangany bokadiny zara izany riavana faminaniana ny men'andriamanitra ty amin'ny Daniela toko 7 manambara ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ty ambonin'ny tany tamin'Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao dia tsara indrindra zany ary eo amin'ny Genesis toko 2 dia nitsahatra Andriamanitra ary nanamasina andro anankiray ivavahana sy ankalazana ny zavatra nataony fa tsara izany io le atao hoe sabata tsisy hafa amin'ny Genesis toko 1 sy ny Genesis toko 2 io ny Daniela toko 7 andiny 1 ka hatramin'ny andiny 7 indro Nebokadnezara mamorona zavatra anankiray tandindony Satana io mamorona zavatra anankiray ary manangana zavatra anankiray zay ny foroniny ivavahana sy ankofana ary amasininy zany tsisy valaka amin'ny Genesis toko 1 sy ny toko 2 ity Daniela toko 7 manomboka ny andiny 1 ka hatramin'ny 7 ity dia le Andriamanitra namorona zavatra rehetra ary nanamasina andro anankiray ivavahana io le atao hoe sabata dia tia indray Nebokadnezara mamorona tantara anankiray sary olona volamena anankiray fotokevitra anankiray atsangana hoekeny zao tontolo zao ary indroko izy fa manamasina donc evakitsika kely no Genesis toko 2 andiny 1 ka hatramin'ny 2 Genesis toko 2 dia andiny 1 ka hatramin'ny 2 misy an'izao teny zao ary mitovy ny zavatra atao Genesis toko 2 andiny 1 ka hatramin'ny 7 dia vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy ary tamin'ny andro 7 dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsara tamin'ny andro 7 izy tamin'ny asa rehetra zay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro 7 tsy nanamasina azy satria tamin'izany nitsara n'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny nanaovany azy io zany Andriamanitra manangana zavatra anankiray dia zao tontolo zao ary indro Andriamanitra manamasina andro anankiray ivavahana sy ankofana any amin'ny Exodus toko 20 nahitantsika an'izany dia zao eto amin'ny Daniela toko 7 maka ny toeran'Andriamanitra Satana amin'ny alalan'ny Nebokadnezara manangana andray zavatra anankiray ary indro manamasina koa zavatra anankiray ho fivavahana sy ankofana riavana faminaniana lehibe manambara sy mampiseho ny adalana sy ny politika ataon'ny Satana ny Daniela toko 7 fanoerana ny Daniela toko 2 le Andriamanitra tompony tantara le Andriamanitra alpha sy omega le Andriamanitra nanainga ny tantara sy hafaran'ny tantara ao amin'ny Daniela toko 2 io no toery Nebokadnezara toerin'ny Satana amin'ny alalan'ny Nebokadnezara ary dia indro Nebokadnezara mamorona tantara mamorona atoko-pivavahana mamorona fotomponona ary mamorona zavatra iankofana tsy ivavahana mifanoatra amin'ny Genesis toko 1 sy ny toko 2 ary dia zao eo amin'ny andininy 4 ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe zao no lazaina aminareo ry foko-pirenena sy ry firenena sy ny samy hafa fiteny ny zavatra mitranga eto amin'ny Daniela toko 7 dia zao atsono zao tontolo zao tsy anaraka ny Daniela toko 2 fa anaraka kosa ty zavatra natsangana eto amin'ny Daniela toko 7 ity natsona daholo ny gouvernoura ny mpanapaka ny andriam-bavety ny mpitahiry volam-panjakana ny komandy isatokony anamasina sy ekoaka ary anaiky zany fotokevitra natsangany Nebokadnezara izany maneo hitantsika eo ambadika zany ny toetsain'ny Satana tany amin'ny Apokalipsy toko 12 toetsain'ny Satana tao amin'ny Satana ary amin'ny Apokalipsy toko 12 Satana naniry Andriamanitra naniry hipetraka eo amin'Andriamanitra hitondra ny tantara ohatra an'Andriamanitra ary namorona zavatra ho arahana hitantsika eto koa ao ambadika ao ny Genesis toko 7 le Satana manohatra ny didin'Andriamanitra manohatra ny tenin'Andriamanitra ary mamorona zavatra mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra ho arahany Adama sy Eva ary dia miantso ny foko-pireneny Satana eto anaiky ny zavatra noforonina ary anamasina ny fivavahana netiny riavana ary zao riavana ao amin'ny Daniela toko 7 andininy 1 Daniela toko 7 andininy 1 zao ny voalazany andininy 1 ary na iza tsy miakoaka sy tsy mivavaka dia atsipy miaraka amin'izany ao anaty lafaoro misy afo mirehatra riavana ny zavatra hitranga ty ambony tany mialohan'ny eviany Jesosy dia zao misy fivavahana anankiray eto ambonin'ity tany ity zay anereny Satana zao tontolo zao arahana
misy fivavahana anankiray eto ambonin'ity tany ity anereny satana n'izao tontolo zao enkoofana sy ivavahana tsy avao amin'ny baiboly nefa tsy noforonon'Andriamanitra fa noforonony ary noforonona eto ambonin'ity tany ity ary zay rehetra tsy mety manaraka an'izany ohatra ny ty eto ty de ho vonoina efa nresantsika teto amin'ny apokalipsy toko fa 7 apokalipsy 7 andininy 4 sy ny 10 de zao mivoalaza ary ampamono zay rehetra tsy mety mekoko amin'ny sary mibibidy satana amin'ny andro farany fa eto ndray atsipy ao anaty lafaoro misy afo mirehitra zay tsy mety mekoko amin'ity Sariolona volamena 30 mètres ity zay sady efa noamasininy satana ivavahana midika amin'ny fiankofana de manaiky fa nidika ny fivavahana aminy de zao io no ivavahanao io no topoinao ary amin'ny 9:10 de amafisy ny teny io de Daniela toko 7:1:10 zay tsy mekoka sy tsy mivavaka kosa de atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehatra riavana zay tsy mekoka sy tsy mivavaka de atsipy ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra averiko ndray isa atoko-pivavahana eto ambonin'ity tany ity ary zay atoko-pivavahana zay no mifaninana amin'ny fivavahana anajoron'Andriamanitra zay sisa reo anakoroa sisa no isy eto ambonin'ity tany ity ny atoko-pivavahana anankiray ajoron'ny satana eto amin'ity planeta ty de etantsika amin'ny ao amin'ny apokalipsy toko 7 anangana sary anangana fivavahana satana eto ambonin'ity tany ity zay mifanohatra tanteraka amin'ny didin'Andriamanitra mifanohatra amin'ny Genesis toko 2 le zavatra natsangan'Andriamanitra ivavahana sy no amasininy ho contreny io fa anangana vaovao satana amin'ny alalan'ny bibidia anankiroa apokalipsy 13 fa ato amin'ny Daniela toko 7 izy de voasany ny faminaniana tsara ny zavatra ho ataon'ny satana riavana ary zay rehetra tsy mety mekoaka sy manaraka an'izany de ho aringan'Andriamanitra fa amin'ny apokalipsy 7:10 ndray dolo iverina kely antsika ao amin'ny apokalipsy 7:10 apokalipsy 7:10 andininy fa 7 sy ny 10 de zao ny voalaza apokalipsy 7:10 andininy fa 7 sy ny 10 ary nisy anankiray koa de anjely 7 nanaraka an'ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy mekoaka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny sy amin'ny tanany de izy no isotro ny divay mifahatezeran'Andriamanitra zay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra fa amin'ny apokalipsy 7:10 andininy 12 de zao ny voalaza ary navelany isainany sariny bibidia izy mba ateny ny sariny bibidia ary ampamono zay rehetra tsy mety mekoaka eo alohan'ny sariny bibidia ty apokalipsy 13 ty any ange le Daniela toko 7 riavany ty apokalipsy 13 ty ny Daniela toko 7 satria zao ato amin'ny apokalipsy 13 de indro misy bibidia anankiroa de tsinona akory fa le bibidia voalohany sy bibidia faharoa zany hoe ny fiangonana sy ny politika de ary amin'ny Daniela toko 7 ny fanjakana mihitsy sy ny retraretra tamin'izany fotoana zany tao amin'ny fanjakana no indro manangana sariny zavatra iankofana sy ivavahana ary zay retraretra tsy manaiky an'io ary amin'ny Daniela toko 7 de atsipy anaty lafaoro misy afo mirehatra fa ty amin'ny apokalipsy toko 7:10 zay mampiseho zavatra hitranga amin'ny andro farany de izao isy fivavahana isy foto-kevitra isy fotom-pinoana isy fomba fiaina ety ambonin'ny tany zay ho ajory eto ambonin'ity tany ity ary tsy maintsy manaraka an'izany zao tontolo zao fa zay rehetra tsy mety manaraka ozy ny andininy fa 10:10 sy 7:10 amin'ny apokalipsy 13 de ovonony ety ambonin'ity tany ity ary ny apokalipsy 7:10 de zao 10:10 raha misy manaiky an'izany reo izy Jehovah Andriamanitra de izy no isotro ny divay mifahatezeran'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra de iverina ary amin'ny Daniela toko 7 isika iverina ary amin'ny Daniela toko 7 isika zao ny zavatra nitranga ary amin'ny Daniela toko 7 manomboka amin'ny 14 ary misy mpikabary ny antso mafy hoe zao ny lazaina aminareo ry foko-pirenena ry firenena sy ny samy hafa fiteny rehefa mandre mifaneny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny symphonie ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo de miankofaka mivavaha amin'ny Sariolona volamena zay natsangany Nebokadnezara mpanjaka riavana miakabeaza mipitoro teny ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany ny pikabary ety ambonin'ny tany de hitovy amin'ny pikabary tamin'ny androny Daniela toko 7 miantso ny olona tsy hanaraka an'Andriamanitra tsy hanaraka ny didin'Andriamanitra tsy hanaraka ny sabata tsy hanaraka ny fahamarinana fa miantso ny olona hanohatra mihitsy hanaraka ny zavatra mifanohatra amin'ny baiboly tsy efa henonareo ve amin'izao tsika amin'ny teny zao
malaza nge hoe périmé hony ty baiboly ty tsy efa lany andro hony ty baiboly ty ny tenin'Andriamanitra nevozony tenin'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra de ho foana fa ny teniko tsy mba ho foana na de teny tsoratra iray aza ry havana ny zavatra mitranga amin'ny Daniela 7 de fanehoana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany de tsinona akory fa ny fanoherana ho ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ary eto amin'ity Daniela 7 ty dia ho atsoina mipikabary ho atsoina ho ampiasaina ny muzika isan-karazany anaovana anestesia eto ambonin'ity tany ty mba hahatonga ny olona hivavaka anaraka zavatra diso mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'ny Daniela 7 de zao eo amin'ny 17 koa tamin'ny fotoana nandrenesan'ny fokom-pirenena rehetra ny fanen'ny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga samboka vali zava-maneno isan-karazany de nekoaka sy ny vavaka tamin'ny Sariolona volamena zay efa natsanga Nebokadnezara mpanjaka ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra tamin'ny androny Daniela zany de zao nampiasaina manokana ny muzika sy ny fahefana gouvernementaly ny fahefan'ny fanjakana nampiasaina reo rehetrarehetra reo mba hisintomana ny olona anaraka ny hevitry satana sy ny fahadisoana ry havana tandremy muzika amin'ny andro farany tandremy muzika amin'ny andro farany entina anakonana entina anafenana amin'ny andro farany ny fahadisoana sy ny lainga ny muzika ny fiderana sy ny fankalazana tandremo ary reo muzika rehetrarehetra ampiasain'ireo de fantatrao ve fa tamin'ny satana Lucifera zany Lucifera ny men'Andriamanitra ny zava-maneno anjaran'ny Lucifera zany hoe ny kérubima taloha no mideran'Andriamanitra sy mankalazan'Andriamanitra ndo mba raisika kely no vetivety zay zavatra spécial zay androany ao amin'ny Ezekiela 7:20 Ezekiela 7:20 andininy telo amby folo de misy zavatra manaitra ny sainy ty ry havana tandremy muzika amin'ny andro farany muzika sy ny fahagagana sy ny famantarana fa ampiasain'ny satana reo zavatra reo anafena ny langa anafena ny fahamarinana zafaty fa anomezana anao ny langa mba harahanao zao mantsy ny zavatra nitranga mikasika n'ity Lucifer ty ary amin'ny Ezekiela 7:20 andininy 7:20 tany edianasahan'Andriamanitra ianao ny vato so rehetra no eloelo teo amboninao de ny karneola ny topaza ny onikisa ny krisolita ny berila ny jaspi ny safira ny robine ny emeralda ny volamena ny fampaninoanao ny amponga tapakao sy ny sodinao de tao aminao tany andro namoronana anao de natao koa ireo averiko indray ny fampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao de tao aminao tamin'ny andro namoronana anao de natao koa ireo ianao de kérubima voaositra ry havana satana ne kérubima mizara roa ny anjely eo an-danitra ao kérubima sy serafima ary ny asan'ny kérubima zay Lucifera mpitarika azy de mpitendry zava-maneno mpitendry muzika ny ampongatapaka zany sy ny sodina zany hoe ny mélodie sy ny rythme ny mélodie sy ny rythme ny Lucifera mpanao azy ary nakasitrahan'Andriamanitra zany de teo ampelantanan'ny satana koa ny volamena ny safira ny mercure ny zavatsoa rehetrarehetra karazana vato rehetrarehetra izy ny tompony andraikitra tamin'izany ozy ny Ezekiela 7:20 ary indro rehefa mampiakoaka atsika mivavaka diso satana rehefa mamitaka atsika satana de zao ampiasain'ny satana am'izao andro farany izao ny muzika sy ny vatosoa sy ny mercure mba mitana olona be de be am'izao tsika miteny zao ary eto amin'ity fivavahana diso atsangan'ny satana ty Sariolona volamena de izao ampaninona daholo muzika rehetrarehetra ny instrument rehetrarehetra sy ny rythme rehetrarehetra ampiasaina mba hahatonga ny olona ekoaka amin'ny Sariolona volamena ery amin'ny andininy oa ery amin'ny andiny 7 de ny vorana masina ny Sariolona zay efa natsanga Nebokadnezara mpanjaka sy ny solompanjaka ny gouvernora ny andriambavety mpitahiry volam-panjakana mpahay lalàna sy ny mpitsara sy ny sisa fa le tapany voalohany ilayntsika de ny vorona namasina ny Sariolona natsanga Nebokadnezara mpanjaka ny fanjakana rehetrarehetra nampiarahana muzika ny fisiany ty andiny 7 ty de manambara fa zavatra ara-pivavahana koa ara-panahy natsanga Nebokadnezara tsy politika fotsiny tsy foto-kevitra fotsiny
politika fanjakana fotsiny no aory Nebokadnezara aory Satana amin'ny alalan'ny Nebokadnezara fa ny fivavahana mihitsy koa no atsangany Satana vaovao ny fidiran'ny fiankofana sy ny fanamasina natao anatin'ity toko sy andininy ity de mampiseho amintsika fa resaka fivavahana ny resaka ara-panahy de zao ao ambadikao ao amin'ny alohan'ny idirantsika alohany amin'ny fijoron'ireo olona anankitelo zay tsy netiny koaka de zao mivoalaza ny Amosa toko 5:7-20 Amosa toko 5:7-20 manasanao mba anaraka kely an'izany reno Amosa toko 5:7-20 manasanao mba iverina ho antsika vetivety Amosa toko 5:7-20 atsahary ny filanaona ny hiranareo fa maharenina fa tsy hainy ny faneny lokanganareo aho ozy Jehova averiko indray atsahary ny filanaona ny hiranareo fa maharenina fa tsy hainy ny faneny lokanganareo aho riavana ho ampiasain'ny Satana ny muzika ny rythme melodia amin'ny andro farany ary morongatra zay tsisy am'izao tsika amin'ny teny zao ny hira na hira masina io na hira profanina io ary miafina ao anatin'ny hira muzika amin'ny ankapobeny ny fitaka ataon'ny Satana miantso ny mpanao muzika rehetra tia muzika tandremo fa any amin'ny alala any amin'ny muzika no hidiran'ny Satana amin'ny tanantsika amin'ny andro farany ary eto ny ten'Andriamanitra de miteny tandremo fa ninonina ataotsika na mihira na midera an'Andriamanitra tsika kanefa ny zavatra diso no ataotsika atsahary ny hiranareo ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa tsisy lako an'izany ozy ny Amosa toko 5:7-20 riavana do iverina any amin'ny Daniela isika fa nisy olona tamin'ity Daniela toko 7 ity nisy olona teto ambonin'ny tany de ny namany Daniela telo la miteny manao hoe de namalitra Drakasy Mesaka sy Abednego nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamaliny anao akory amin'izany zavatra izany ino Andriamanitra zay tomponay de mavonjy any amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ary na de tsy zany azy oka ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra de tsy tomponay ary ny Sariolona Volamena efa natsanganao tsy vavahanay ny Andriamanitra tsy tomponay ary ny Sariolona Volamena natsanganao tsy vavahanay na tsy amonjy any ary Andriamanitra ozy izy telo lahy riavana isy olona ty ambonin'ity tany ity ohatran'reto telo lahy reto mbola anaraka an'Andriamanitra atahotra an'Andriamanitra tsy anitsakitsaka ny didin'Andriamanitra ary anome voninahitra an'Andriamanitra na de eo ary ny fampamonoana na de eo ary ny lafaoro misy afo mirehatra ary na de zao tontolo zao aza mekoaka amin'ny Sariolona Volamena mekoaka amin'ny lanky manaraka ny diso de mbola misy olona ty ambonin'ny tany telo ty sifra telo ty zany de azadiny le safodrano Noa telo mianaka de eto indray misy olona telo la tsy mekoaka amin'ny zavatra natsangany Nebokadnezara averiko indray tena mamaly an'le Daniela toko 2 le tantara sy ny toe-javatra nambaran'Andriamanitra ny Daniela toko 7 ny Daniela toko 2 de manambara fa iasimba iapotika ny tantaran'ity tany ity ary ny fanjakany eto ambonin'ity tany ity ianao Nebokadnezara de isy andimby anao ary miaratsy hatrany hatrany ary ny fiafaran'ny tantara de ho ratsy tanteraka ary tsy maintsy ho fongana zao tantara amin'ny planeta tantara amin'ny politika tantara amin'ny fivavahana izao ary tsy maintsy ho avy le vatso ny andahatana zay namorona ny andohan'ny zavatra rehetra io ny andohan'ny zavatra rehetra io ihany tsy maintsy hafaran'ny zavatra rehetra Jesosy Kristy nge ny andohany zao tontolo zao napisy an'izao tontolo zao ary vatso ny andahatana ny Nebokadnezara no tsy maintsy hafarany zao tontolo zao tsy neken'ny Nebokadnezara zany de namorona fotokevitra politika sy fivavahana Nebokadnezara amin'ny Daniela toko 7 io de mamaly an'ny Genesis toko 1 sy ny toko 2 Andriamanitra namorona ny Genesis toko 1 ary ny toko 2 de nasehon'Andriamanitra koa ny fivavahana tokony arahana ny fivavahana tokony arahana ary de vita ny lanitra sy ny tany ozy ny toko 2 amin'ny Genesis de vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy ary de nitsahatra Andriamanitra tamin'izany andro fahafitsara no hamasiny ho andro ivavahana izany zany hoe tsy famoronana fotsiny nataon'Andriamanitra fa sady famoronana no nametraka koa Andriamanitra ny fivavahana zay tokony atao ary nasiny tombo-kase zany tamin'ny io sabata io riavana de ajany koa an'iny fa de natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra reto olona tsy mety mekoaka tamin'Andriamanitra reto natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra nafatotra de natsipy ary zany lafaoro zany de nafanena impito eny
de amin'ny andininy fa 7 ka hatrary amin'ny andininy fa 5 vakitsika Daniela toko 7 andininy 7 sy ny manaraka ary izy 3 lahy reo Sadraka sy Mesaka sy Abednego de voatsipy apatorana ataon'ny lafaoro misy afo mirehatra de talanjo ny Nebokadnezara mpanjaka ary mitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe motsy 3 lahy mpifatotra ve natsipitsika tao anaty lafaoro de namaly ny mpanjaka reo ka nanao hoe mariny zany ry mpanjaka ary hoy ny mpanjaka ka indro any mahita efada tsy mifatotra mandehandeha ao anaty lafaoro ao anaty afo nefa tsy maninona akory ary ny fijeran'le faefatra de to zanak'Andriamanitra ry havana natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra reto tsy mety mekoaka amin'ny sarin-javatra voasikitra eto sary vongana 3 metatra sy 3 metatra ny sakana tsy mety mekoaka ry havana zao tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra sy mitandrina ny didin'Andriamanitra isika de zao na ho atsipy anaty lafaoro aza de natsipy tao anaty lafaoro izy 3 lahy ary rehefa natsipy tao anaty lafaoro talanjona sy gagy Nebokadnezara hoe ory zareo to tsy mety may reto olo reto ary firy mono natsipitsika teo gatsy 3 de ozy ny mpanolotsaina sy ny gouvernour sy reo rehetrarehetra ny kikika tabataba tamin'izany fotoany zany 3 natsipinao tao Nebokadnezara natsipitsika tao de ozy Nebokadnezara ko to efatra no hitako ko nahoana no efatra no hitako ary lefa efatra to zanak'Andriamanitra ry havana ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra rehetra asain'Andriamanitra raha atsika de asiany Jesosy Kristy tompo-kase jereo ny batisa saika tsy nentina atao batisa nge Jesosy saika tsy nety anao batisa ny Jesosy John mpanao batisa tsy nety mihitsy izy ozy John hoe enao ndray ve no ataoko batisa zany tokony ataonao batisa de ozy Jesosy eo amin'ny Luka toko 7:20 ekeo ihany akehitriny John mba hatateraka ny fahamarinana rehetrarehetra ny batisa tena marina de zay nanaovana ny Jesosy batisa zany hoe asitritra ao anaty rano mivoaka avao anaty rano ry havana ity didin'Andriamanitra ny tandreman'izy roa lahy ty tsy fiakovana amin'ny sarin zavatra na amin'inona na amin'inona fa amin'Andriamanitra irena de tena marina ny mamarina azy de izao indro Jesosy fa mipoto anaty lafaoro mampiseho n'izao tontolo izao fa marina ny narahan'izy 3 lahy tsy azo atao marina tokoa ny mekoaka amin'ny sarin zavatra voasikotra tsy azo atao ny mivavaka na amin'inona afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany ka na mety idirana anaty lafaoro aza mety atonga anao martiora ary zany de ny fisian'i Kristy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra lay menarana varahina ny manisy tombo-kase fa marina ny narehan'izy 3 lahy marina ka zao tsy voatery ho marina na de ary ambe sy ny maro aza ny zavatra raha ambe sy ny maro fa zay misy an'i Kristy ny marina zay ijoroan'i Kristy misy an'i Jesosy Kristy io ny marina ao amin'ny Luka toko 4:20 de misy an'izao teny zao koa ny zavatra rehetra marina zany de ahitanao an'i Kristy Luka toko 4:20 de zao ny voalaza Luka toko 4:20 de tonga tao Nazareta zay nahabe azy Jesosy ary araka ny fanaony de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata Kristy ka nitsangana maki teny ry havana ny zavatra rehetrarehetra marina ary asain'Andriamanitra raha atsika de asiany tompo-kase miditra ao anatin'io zavatra asain'Andriamanitra ataontsika io Kristy hitanao mijoro eo izy manao an'io Kristy ny didin'Andriamanitra zany zay asain'Andriamanitra tandremantsika de tokony ho tandremantsika satria io Kristy ao anaty lafaoro misy afo mirehatra manamarina fa tsy azo atao mihitsy ny miova amin'ny tenin'Andriamanitra tsy azo atao ny mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra na de ny fanjakana rehetra ety ambonin'ny tany azy sy mipitarika fivavahana rehetra ety ambonin'ny tany manohatra an'io de tsy azo toeriny zany ary asiany Jesosy tombo-kase ao anaty lafaoro misy afo mirehatra fa marina izany de zao baradaka Nebokadnezara ao amin'ny Daniela toko 7 andininy fa 10 andininy fa 17 azafady zao ny voalaza de nanantona ny solom-panjaka sy ny mpanjaka ary ny gouvernoura sy ny mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita reo lehilahy reo fa tsy nanakera hampaninina ny tenany akory ny afo na nisy singam-bolony mikaikona tamin'ny lohany na niova ny lohany ary tsy nisy fofonafo akory tamin'ny andininy 20 Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego zay naneraka ny anjely ny amonjy ny mpanompony zay natoky azy
ka nandika ny tenin'ny mpanjaka zany hoe ny teniny zany ary nanolotra ny tenany tsy hanompo na hivavaka amin'ny andriamanitra hafa fa tsy andriamanitra ihany. Indro Nebokadnezara no manamarina ny didy folo, manamarina ny didy folo fa reto telo lahy reto de nomen'andriamanitra saina sy fahendrena tsy hivavaka tsy hanao andriamanitra hafa fa tsy andriamanitra ihany, tsy akoaka amin'ny saron-javatra voasikotra afa-tsy amin'andriamanitra ihany sinsisa. De eo amin'ny andininy fa 5 ka de manao lalàna Nebokadnezara fa ny foko-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra zay manao teny tsy metiny amin'ny andriamanitra Sadaka sy Mesaka sy Abednego de ho tetitetehana ary atao trano fivoahana ny tranony fa tsy misy andriamanitra hafa mahavonjy tahaka an'izao. Eo anatrihan'ny olona rehetra nitenen'i Nebokadnezara fa hanaraka an'izy telo lahy izy maniry zay mba isy mpanjaka sy manam-pahefana ao anatin'izao coronavirus zao iverina amin'ny didin'andriamanitra tsy akoakana amin'inona na amin'ny afa-tsy amin'andriamanitra rera mahagagy ty teny Nebokadnezara ty. Eto anatrihanareo izy Nebokadnezara no itenenako fa ny fivavahana rehetra akoatra ny fivavahan'izy telo lahy de ho tetitetehako taka ny ena zay rehetra mivavaka amin'izany fivavahana akoatra nyty fivavahany ty zany zay rehetra mikoaka amin'ny zavatra hafa akoatra n'andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany ho tetitetehako akoatra ny ena ozy ary ny tranony ataoko fivoahana atao WC zany ry havana tsy maintsy miverina oatra ny Nebokadnezara tsika rehetra mialohan'ny avian'i Jesosy mivavaka amin'andriamanitra tsy maintsy maneho tam'izao tontolo zao isika fa miverina amin'andriamanitra engany mba ho be dehibe ny mpanjaka sy ny manam-pahefana hiverina amin'andriamanitra ohatran'ny Nebokadnezara ary engany ho be dehibe ny olona eto Madagasikara hitovy amin'ny Sadraka Mesaka Abednego tsy anaraka tsy hitandrina afa-tsy ny tenin'andriamanitra zay na raha ny Kristy ihany hivavaka isika. Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ampizy andriamanitra atakatra sy ahita andriamanitra fa miseho amin'izao fotoana izao ny fizarana roa mahatsiravina eto ambonin'ity tany ity de zao tontolo zao andriamanitra zay anaraka ny zavatra natsangana sy ny firon'ny olombelona ary reo olona telo lahy kosa tandindin'izy telo lahy zay tsy anaraka afa-tsy ny teninao andriamanitra ary na hiatra manaina sy ny fanenjehana isarana amin'ny fianakaviana sy isarana amin'ny fiangonana zay narahana azy zany andriamanitra de tsy hampaninona tsy hampatahotra akory satria ho avy tsy hoenena amin'ny raha olanitra ianao. Andriamanitra engany eny fanamasinao hita manokana nyty conférence ity ka tsy fotezitra nasorena no hitranga andriamanitra fa fo mitovy aneny Nebokadnezara mibebaka sy miverina amin'ny fahamarinana miverina eo amin'i Jesosy Kristy. Jesosy azo totombo kase aseho ianay andriamanitra ny fifaliana miaraka aminao misaotra tompo amen. Sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina